ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahinany ankohona. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiara madinika sy salatsalany dia manolotra anao ny vaovao. Mbola ireo mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena nandritra ny fifidianana no tena hita manodidina azy ankoatran'ireo izay mbola miandry fanendrena toa ny Norbel Larana Tsirahonana fantatra ny fiara-miasa mangina amin'ny fitondrana nanamafy izany ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Tsaramaso iray kontenera no navery ny vondrona Eropeana ny volana Desambra lasa teo noho ny fahitana taham-panafody avo foloeny amin'ny tokony izy amin'ny fenitra Eropeana. Lehilahy iray no voasambotry ny polisy avy amin'ny brigade criminelle teny Andohalo nisandoka ho religiozy iraky ny veka vola 4 tapitrisa ariary no efa lasany ary teo-piomanana anao fisolokiana hafa ity pirehitra sandoka ity mitratra. Olona 20 tafiditra ao anaty Mini Cooper iray mahazo ny ambarany Guinness 424 izy ireo. Ny antsipiriny izay avy hatrany. Mila mindram-bola ve ianao mifanaraka amin'ny asa fiarina ataonao? Mila tosika ara-bola ve ny fanitarana ny orinasanao? Aza misahirana intsony. ASEP no mampindram-bola amin'ny zana-bola anisan'ny mbola mora indrindra amin'izao fotoana izao. ASEP afaka mampindram-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ary maimaim-paona ny instruction du dossier. Tsotra ary tsy mahamenatra ny mindram-bola ao amin'ny ASEP. Ary fantaro fa mahazo fiahina ara-pahasalamana avy hatrany ny ankohonanao. Vantany vao mahazo ilay fampindramam-bola avy amin'ny ASEP ianao. Manantona ary ny biraon'ny ASEP Madagasikara akaiky ianao indrindra raha mila fanazavana fanampiny. ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahinany ankohona. Mafatifaty akiny zanakindry sady matory tsara ery izy zany. Ie, rehefa manao couche patapon izy dia tena mahita torobe mihitsy. Tsy mba soloina couche matetika zany ny zanako satria ny couche patapon dia mitroka tsara ny amandona. Ilay sofiny kely amin'ny sisiny roa iny manakana ny amandona tsy hivoaka sady hitandry. Tsotra, mora petaka sady afaka akisakisaka ilay hidiny. Ary indrindrandrindra mateza tsara ny couche patapon. Fety mifankatia miavaka miaraka amin'ny Cool TV. Soirée romantique iarahana amin'ny Elsie. Kiady. Nantenaina. Mirado. Ansio. Mety tafapetraka dia apiditra resaka nefa toa tsy mavita. Mesa. Ao amin'ny NC Hotel Ivato misy mafa 14 volana febroary ho avy izao amin'ny 7 sasany alina. Anafanany fiarahana ihany koa ny resadresaka miaraka amin'ireo mpivady misa 3 tompony tantara voafantina tao anatin'ny fandaharana romantsika. Ny tapakila dia efa azonao raisina dieny izao ety amin'ny Cool TV, route Dig Aix-Somagel na ihany koa ao amin'ny ANC Ivato. Panoany ANC Hotel Ivato, Nil Home Center, Sodim, distributeur exclusif de la marque Eugène Perma Paris et Miscom. Magasin Saint-Georges Vista, Tsarlala. Piaramias, bijouterie Pala. Tongava luva vao fetra ny toerana. Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no iarahako aminao atao anatin'izao fampahalalam-baovao ny Cool TV izao. Manasanao ampanajanara anaraka izany hatramin'ny farany.
Vao politika avy hatrany no anomboantsika izao fampalalam-baovao izao. Vao omaly no voarain'ny filoham-pirenena Iry Rajaonarimampianina ny fangatahana fihaonana nataon'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana izany. Ankilany dia miandry ny fahavitan'ny fanambarana ofisialy ataon'ny CES vao isy ny fandinihana momba ny fanendrenana mpitantana sy ny mahakasika ny fanendrenana Praiministra. Tovrakotondravony. Roa herinandro izay no efa mipetrahan'ny filoham-pirenena vaovao teny amin'ny toerany taorian'ny fianianana teny Mahamasina. Mbola miandry ny fanambarana ofisialy ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka vao isy ny fanendrena maro samihafa sy resaka momba ny Praiministra izay lasa lahadinika ny be sy ny maro ankehitriny. Raha ny hita azy dia mbola ireo mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena nandritra ny fifidianana no tena hita manodidina azy, ankoatra ireo izay mbola miandry ny fanendrena toa n'Andriamatoa Norbert Ratsirahonana fantatra fa miara-miasa mangina amin'ny fitondrana. Nanamafy izany raha teo ny filoha Androany. Zany hoe aloha ivoaka le rapitso nivoaka ny valiny fifidianana ofisialy mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka zany dia efa misy zany ny fifanankalozan-kevitra maro samihafa manodidina an'izany fa za efa niteny an'io fa io nge tsy azo roitina amin'le hoe zay verany rehetrarehetra azy fa tsy maintsy ray ihany na fomba fijery amin'io zany. Za moa efa tapitra ny herinandro fa mbola ao anatiny mihitsy angatsika. Tao aorian'ny nika mafy nataon'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny tsy fahazoan'izy ireo fihaonana tamin'ny filoham-pirenena malagasy dia nilaza itsy farany fa vao omaly no voarainy fangatahana, tsy nisy ny resaka fanampiny ankoatr'izay. Raha ny toedra raha ankehitriny dia saika mbola miasa mangina mametraka ny paikady ireo mpanao politika malagasy eny hatramin'ny filoham-pirenena azy. Ny azo inona dia ny ady varotra no tsy maintsy katsahin'izy ireo mafy mba hampaharitra ny Repoblika fahefatra sy ireo mpitantana azy. Tontolo ny politika izay hatrany dia fitarainana maro no voarain'ny avy eo anivon'ny CES na ny fitsarana manokana amin'izany ny fifidianana izany nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka lasa teo. Mitana ny laharana voalohany amin'ny fitarainana voaray ny fifidianana tanterahana farany teo. Tsy tovilively ny vokatra navoakan'ny senita ny 10 volana janoary lasa teo. Tovrakotondravona hatrany. Raha tsy ahivana ny vokatra navoakan'ny senita dia nahazo solombavam-bahoaka miisa 420 ny mapara na ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Ny tanany laharana manaraka kosa ny tsy miankina manana solombavam-bahoaka 240, manaraka ny Ankolafy Ravalomanana manana 30 ary ny MMM manana solombavam-bahoaka 20. Raha ny fitaraina voaray anivon'ny CES na ny fitsarana manokana amin'ny sahana fifidianana nefa dia mahatratra 700. Noho izany tsy hitovy velively ny vokatra avoakan'ny CES sy ny senita. Raha ny fantatra azy araka ny fanazavana azy dia misy amin'ireo fifidianana no averina vokatra ny tsy fahatombanina ny tranga. Ny pahalalana raha teo izay nanambara fa azo atao tsara ny manatanteraka izany. Ataontsika solombavam-bahoaka 50 voafidy nefa ny folo zany ataontsika hoe averina ny fifidianana. Ny anankiray ataontsika hoe asa 70 mety hisy averina iny. Ditanao zay fa dia le 50 zany tratran'le 70 zany. Ary mety hoe iaran'le 70 na ohatran'izany rehefa ohatra 70 mahery anankiray zany dia zany no mahatonga ny hoe mety hanahirana ihany ka anefany io dia ho hitantsika zay hevitry ny zareo CES. Fa raha ohatra kosa sy nandeha araky ny fahamarinana l'izy zany dia faly izy hoe zay dia tena nisy anakasitraka mihitsy nataon'ny CES satria tsy nandeha araky ny fahamarinana le lasa baty tato aminay dia zaranay zany fana ny fifidiana iny dia aleo iverina fanondroana zany le safidinay zany hoe averinay fanondronay tena safidinay marina. Fa manoloana ny ady hevitra amin'izay anendry Praiministra izay dia laza ny mpahelalana Honoré Rakotomanina fa tokony hisy ny fijerena ny antota taratasy raha toa ka tena vondrona na antoko politika marina ireo izay milaza fa manana ny maro anisy. Ka tokony hisy ana marina hoe antoko politika marina ve izy io na vondrona politika satria zao raha ohatra ka hoe milaza izy fa antoko politika moa ve zany na hoe vondrona politika moa ve antoko politika daoly na ataontsika hoe nitsambana atao zany fa tsy hoe olona tsirairay ny miditra ao dia tonga dia hoe vondrona politika zany. Na izany na tsy izany dia hoentitra ny CES amin'ny fitsirena ireo antota taratasy voarain'izy ireo. Mety tsy hagaga noho izany ny famerenana na ihany koa fanafoanana latsabato amin'ny distrika maro.
raha andramena kosa indray ny filoha ery rajoanarymampianina no hitarika mivantana ny ady atao amin'ny fanondranana na antsokosoko ireo andramena fantatra izany nandritra ny fivoriana io ariva io teny iavoloha nahitana ireo tompona andraikitra voakasika manokana momba izay raha andramena izay tsy azo ekena intsony ho izy ny mbola isinny ireo tsy tandalana ka manao izay tany kibony amin'ny fanondranana noho izany ireo azo efa voaisa no mikazana dia tsy ekena raha toka mbola misy fahaverezana ireo tompona andraikitra araka izany dia tokony ametraka paikady mazava mba tsy isiny ny gaboraraka tontolo politika izay hatrany tsy nahinonana feo intsony ny tanora malagasy vonina ny TGV zany nandritra ny fifidianana indrindra tsy nandray anjara amin'izany ihany koa ny antoko noho ny fitsanganany mapara ankilany nambarany sekretera nasionalin'ny TGV fa efa tsy filoha intsony Andry Nirina Rajoelina ka tokony averina amin'ny fitantanana tsy rafitra ara-dalàna ary tsy voasoratra amin'ny ministeran'ny atitany ny mapara hoy ny Lahatorokotomavo ka tsy mahafantatra na inona mikasika ity farany izy ireo miantso kosa nefa ny famerenana ny antoko ho an'ny filoha-mpanorona ny sekretera nasionaly ka vonina hiala ny tenany mba isiny izay fiverenan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina izay fanazavana tonga ny fotoana izay niverenany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina filoha-mpanorona ny antokontsika amin'ny maha olo-pirenena tsotra azy rary misy hitsiny radiniana ny amerenana azy any antoko io avitra manokana dia anazy zay fa mahatsara ny antoko zay no faniriko ka tsy fanapahan-kevitra manokana fa raha ohatra ka izay no mampahaingana déclencheur hoia ny fanapahan-kevitra manaraka dia tsy hitako zay olana amizay fa hoia hoe fanapahan-kevitra ny maro anisa ny antoko dia fanapahan-kevitra ny maro anisa no tokony hiatrehana amin'izay fanaovana ny antoko sy raharaha antoko zay na dia teo aza moa izay lafiny ara-politika izay dia nilaza i Lanto Rakotomavo fa nizotra antsakany sy andavany ny asa no tanterahan'izy ireo nandritra izay filan-kevitra ambony teteza mita izay anisan'ny olana moa izay sedrain'ny ty tompona andraikitra ity dia ny tsy fampiny ny mpiasa sy ny tsy fampiny birao iasana ihany koa tontolo vaovao makasika ny toe-karenina kosa indray no anoizika izao fampahalalam-baovao izao tsaramaso iray conteneur indray no naverin'ny firenena ao amin'ny vondrona européenne ny faran'ny taona 2012 teo mbola tamin'ny fanafodina ampiasaina hita amin'ity vokatra ity ihany koa no anton'izany mety ho fanakanana tsotra izao ny vokatra hiditra any an-toerana anefa raha nambaran'ny ministeran'ny varotra mbola misy ny fepetra andraisana anatsarana hatrany ny fanarahana fenitra amin'ireo vokatra rehetra andrasana makany ivelany ireo ny andro Andrena Rosoa ny tsaramaso no vokatra ahondrana fahavalobetsaka sy mampidibola indrindra eto Madagasikara aorian'ireo hazan-dranomasina toy ny makamba, ny kafe, ny lavanila, ny jirofo, ny kakao, ny lidisy, ny siramamy ary ireo legioma sy voankazo voahodina nanomboka ny volana janoary ka hatramin'ny volana septambra ny taona 2024 nahatratra 9.0 taona nahondrantsika nakany ivelany ny enany efizany raha mitaha amin'ny tamin'ny taona 2.24 sy 2.24 izay nahatratra 3.20 taona ny taona 2.24 ary 5.20 taona ny taona 2.24 manodidina ny 9 taona kosa nahondrantsika ny taona 2024 ny sedra olona nefa ny fanondranana tsaramaso ny 17 desambra farany teo naverin'ny firenena italiana ny tsaramaso 3.20 faingo 5 taona naharaitsan'ny ministeran'ny varotra sy ny ministeran'ny fambolena ny RASF na Rapid Alert System for Food and Feed ny 7 janoary farany teo ny fisinatahana fanafody fiarovana amin'ny bibikely ity fanafody ity izay voarara amin'ny fenitra europeanina mihoatra ny toana le limite maximale amin'ny résidu nahitana supermétrine zany dia mihoatra tena somary mavesatra ihany satria avolo eny raha amin'ny normal raha jerena amin'ny tahatsotra le izy dia ohatrany kely satria ny normal zany 0,05 milligramme par kilo fa ny zavatra hita tamin'io échantillon naverindrareo dia 0,59 milligramme par kilo zany hitany tamin'ny échantillon natao dia naveriny tsaramaso io produit io niondrana avy any Mahajanga misy ny fanaraha-maso tokony ataon'ny sampana fitiliana ao amin'ny ministeran'ny fambolena izay tsy mbola nahazona fanazavana hatramin'ny androany
tsy ny tsy fahalavorarian'ny vokatra ihany anefa no mety hamerenan'ny firenena ivelany ireo vokatra ondratsika raha nanambarany avy amin'ny ministeran'ny varitra anatiny sy ivelany. Matetika aloha zany a le OTC moa zany a ataondrareo aty amin'le hoe barrière non tarifaire no raha ohatra tsika zany manondrana amina firenena hafa ka io zany a andraikitry ministera mivarotra sy ny gouvernement mihitsy no mijery an'izay hoe tena fanakanana vela izy fanakanana vokatra ty amintsika tsy hiditrany amin'zareo sa tena fiarovana kosa indraindray le izy hoe mety hiteraka aretinany any mety hisy mesure apetraka zareo fiarovany ny tsenany a nefa tsika kosa tsy maintsy miady ary jerevana nylesiko aty amintsika raha resaka hoe norme tsy voaraka le izy a dia mijery tsika zany a mametraka ny laboratoire ary mametraka ny inspection rehetrarehetra tokony atao dia mametraka ny olona tena tokony hanao an'la inspection eo amin'ilay toerana. Tsy ny tsaramaso ihany no efa nahitana olana. Latsaky ny ray isan-jato amin'izao fotoan'izao ny tahana vanilinina amin'ny lavanilina vokarintsika eto Madagasikara raha ray faingo 7 na ray faingo 8 isan-jato no takiany ny tsena Europeanina. Mbola ny vokatra kafe sy lavanilina ihany koa hatreto no afaka mahazo ny CCCO na ny taratasy manamarina ny fanaraha-maso ny fitehirizana ary ny fiaviana avy amin'ny ministeran'ny varitra. Vina ny ampiarana izany amin'ireo vokatra fanondrana rehetra. Rehefa miresaka fiatraikan'ny fampiasana fanafody amin'ny vokatra izay ihany isika dia resaka kosa mahakasika ny Nuvan. Misy ihany koa ireo tsara ho fantatry ny be sy ny maro ireo fanafody izay tsy natao ampiasain'ny olombelona ao anaty trano fonenany. Isan'izany ny Nuvan izay maro mpampiasa sy maro mivarotra amin'izao fotoana izao entina amonoana karazana bibikely samihafa miparitaka manerana ny tsena nefa ireny fanafody ireny ho an'ny an-tokantrano na izy ireny no ataontsika hoe insecticide. Fanadidina mahakasika izay. Fanenjehana mivaivay no mitranga raha any ivelany no misy tahaka ity tranga eto amintsika ity. Fanafody tsy natao ampiasain'olombelona no efa ho am-polo taonany izao no miparitaka sy amidaka lalàna eny an-tsena. Fantatra fa tsy tokony ho tafiditra eto Madagasikara ny Nuvan. Ny Nuvan kosa nefa no miparitaka eny an-tsena. Itsakilan'izay misy ny fanazavana teknika fa tsy Nuvan ireny fa karazana fanafody mitovy karazana aminy antsoina hoe DDVP. Ny DDVP no izany no misy manova ny foniny atao Nuvan. Tsy misy avahany singa ao anatin'ireo fanafody ireo fa ny fampiasana azy no mety ampidi-doza. Nuvan dia fanafody zany manana ny matière active dichlorvos. Ka io dichlorvos io zany dia anisan'ny fanafody homologué atao amin'ny direction de la protection des végétaux zany hoe nazo ny fankatoavan'ny comité d'homologation dia azo ampiasaina tsara zany izy amin'ny fambolena amin'ny famonoana ny bibikely amin'ny voly. Raha jereko koa nefa ny boky dia azo ampiasaina amin'ny santé publique koa zany io dichlorvos io. Dia zay ngamba no mahatonga le olona hoe mampiasa an'izy amin'ny famonoana moka sy ny bibikely any tokantrano. Mety hitarika aretina amin'ny fofinaina ny fampiasana ny fanafody lazaina fa Nuvan eny an-tsena raha tsy hay tsara ny mandanjalanja azy. Ny fambolena no tena voakasika ity fanafody ity. Mandeha ny tsenan'ny fanafody Nuvan eny an-tsena be mpitady ary mahatratratra amin'ny 10 tavoahangy isaky ny herinandro no lafo amin'izany fanafody izany. Hoentina amin'ny sakosy babeny zay le izy dia efa feno le sakosy kely hoentiny rehefa mandeha eo izy. Isan'andro tsy maintsy malafo amin'io foana. Malafo firy isan'andro? Arakaraka ny tsena aloha indraindray malafo 2, indraindray 3. Fa isan'andro aloha misy mividy eo foana io. Mametraka fotsiny izy dia maka rehefa hoe lany ny entana fa izy zao hatramin'izao mbola tsy tonga. Misy folo fotsiny zao no napetrany dia zay voalaza hoe fatapabolana teo koa ngamba zay. Ilaina araka izany ny mitandrina amin'ny fampiasana ny fanafody famonoana bibikely ao an-tokantrano no izy ireny tsy natao ampiasain'olombelona raha fanafody sasany miparitaka eto amintsika. Ny manantona manam-pahaizana manokana momba izany no tsara indrindra mialohan'ny amonoana ny bibikely. Trangam-piarahamonina kosa indray
lehilahy iray no voasambotry ny polisy avy eo amin'ny brigade criminelle Etsanosy omaly teny Andohalo. Vola 4 tapitrisa ariary no efa lasany amin'izao fotoana izao, milaza ny tenany ho religieuse iraky ny eveka na pretra ity olona ity. Tamin'ny faraparan'ny taona 2012 moa dia olona iray no voasolokiny tamin'ny fivarotana fiara ary omaly, dia olona iray hafa kosa no nokasainy hosolokina makasika izay. Natsikaritra zavatra hafahafa nefa ireo olona voasolokiny farany teo ka nampandre ny mpitandro filaminana avy hatrany. Noraisim-potsiny anefa ilay mpisandoka. Fanazavana. Io lehilahy anankiray io zany dia misandoka ho religieuse, milaza azo frera eny amin'ny monastera eny Mahitsy, dia milaza ho mamita iraka avy amin'ny eveka. Manana fiara Peugeot 406 zany izy a, zay no lazainy. Amin'ny congrégation izy zany a, dia hitadiavana mpividy. Dia nisy olona nanao fandraketam-barotra taminy a 20 millions. Dia nameny fotoana teny Andohalo zany a ilay olona. Dia niraisiny ny vola, dia niditra any amin'ny faritry ny fiangonana izy, dia tany izy dia tsy hita. Dia tamin'ny 3 febroary teo indray a, misy olona hafa nainga ho ataony an'izay a, dia akany vola 17 millions. Fa tamin'ity indray mitoraka ity izy a, efa mailo le olona zany dia voasambotra teny Andohalo izy. Olo ijanony eo amin'izay tontolo ny trangam-piarahamonina izay hatrany isika. Rongony mitety bidy 704 ariary no trateky ny mpitandro ny filaminana miady amin'ny zava-mahadomelona omaly maraina. Olona 3 no voasambotra nanodidina izay ary efa niakatra fitsarana androany. Nidoboka eny Antamora avokoa moa na ireo mpifoka no sady mpivarotra rongony ireto. Fanadinina makasika izay iarahana amin'ny Sorakotondrina. Misa 420 ireo fonosana rongony tratran'ny avion polisy miady amin'ny zava-mahadomelona noho ny fanomezam-baovaon'ny olona tsara sy sitrapo omaly maraina tokony ho tamin'ny 7 ora tratra tena no zata-tsinanana ny lehilahy iray 73 taona izay sady mpifoka no mpivarotra rongony. Rehefa nosavaina ny tranony dia fonosana rongony miisa 220 sy rarany 520 grama no hita tao. Tamin'ny 120 sy sasany kosa dia lehilahy 2 20 sy 20 taona no tratra teny Ambohijafy Taosy, mpivarotra sady mpifoka rongony ihany koa izy reto. Nahatratrarana fonosana rongony 520 tany an-tranon'izy ireo. Ny fanadihadiana no nahafantarana fa 700 ariary no akandreo mpivarotra ny fonosana rongony iray. Samy eny amin'ny faritra IVO manamorona ny lakan-drano andrian-tany iny avokoa no akandreto mpivarotra ireto ny entana. Natolotra ny fitsarana androany ireto mpivarotra rongony ireto ary efa nalefa any Amponjavonjomaika. Nanamafy ny avy eo anivon'ny polisy androany fa fiaraha-miasa amin'ny olona tsara sitrapo hatrany no nahafahana nanatanteraka izao hetsika izao. Vaovao avy any faritra kosa indray nitrangana aitrano Matsiravona ny teo amin'ny Fenoarivo Atsinanana tapo-tanàna androany tao amin'ny fokotany Morafeno no sehoany izay tokony tamin'ny 10 ora maraina teo. Mpianatra nahandro voamaina kanefa nilaozany no nahatonga izay firehetana izay vokany. Trano miisa 12 no maiky lafirehitra, tsy misy niraisina ireo entana rehetra tao an-trano. Olana ho an'ny distrikan'ny Fenoarivo Atsinanana ny tsy fananana sampandraraha mpamonjy voany ka firaisan-kinan'ny nofokin'olona hatrany no niatrehan'ny afo. Tsy nisy ny ainana fohy, olona roa kosa no naratra mafy nandritra izay. Efa ela no nangataka ny isin'ny sampana mpamonjy voany ireo mponina any an-toerana nefa tsy mbola nisy valiny makasika izay. Vaovao avy any faritra izay hatrany fa vadika ho any Tamatavy kosa isika. Vaovao momba ny fandriampahalemana any Toamasina any. Tratran'ny polisy ny Jila Raindahiny izay namaky ny trano lehibe an'ny polisy iray tany an-toerana ny 24 Desambra farany teo. Ao amin'ny Antsotaribiao manazava ny makasika izay indrindra Mikael Eis, mpanao gazety any Tamatavy. Vaovao avy aty Toamasina, androany ala tamin'ny fatrona tao amin'ny fokotany Tsarakoafa Toamasina. Ilay Jula antsoina hoe Selin Gilbert. Ity farany izay lehiben'ireo Jula nandrobany taly resapatrin'ny polisy Toamasina Général Irakoto Alsozan-Ive tao amin'ny magazay Tama Elay Kanjoma Toamasina ny talata 17 Desambra lasa teo. Vola 3 tapitrisa ariary sy basin'ity Général ty no lasa tamin'izany. Ny 17 Desambra 2012 ny roa tamin'ireo Jula nanafika no efa sary mitandro filaminana. Ny tozany fikaroan'olon-dratsy zany nivoaka ny anaran'ny lehiben'ny reto Jula nanafika ity lehiben'ny polisy teto Toamasina ity. Nanomboka omaly talata nisy ny velam-pandrika nataon'ny polisy nitoerahin'ny Général Lakoto Alsozan-Ive. Voahodidin'ny polisy ny trano fonenan'ity Selin Gilbert ity
mbola niezaka itsoka ny ty farany ka voateriny tifitra ireo polisy ka voty eo amin'ny feny i Raselin ary azo sambelona. Eo amin'ny tontolon'izay trangam-piarahamonina izay hatrany isan'ny nitondran'ny komandin'ny gendarmerie pirenena fanazavana ny makasika ilay resabe momba ireo miaramila navoaka teny amin'ny fonjana Tanimora tamin'ny faran'ny herinandro teo andrasana amin'ny 10 febroary avy izao ny fitsaranandreo mbola voatana eny Tanimora amin'iny raharaha alatra bala misa 10 teny Banivato iny. Afa kosa indray tsy nalaina ankeriny fa nahazo fafana vonjimaika hoy ity komandin'ny gendarmerie pirenena ity ny makasika ireo miaramila nalainareo izany hoe tsy nalaina ankeriny zany izy ireo. Fanazavana misy koa makasika izay raharaha izay. Le miaramila ny RFI nivoaka dia ity asehonareo ty nahazo liberté provisoire zay le teninanareo hoe mety hafa ny décision en parquet fa hafa ndray izy rehefa mifazina jugement afazina instruction dia nitao any instruction ndray miteny hoe reto zany témoin mariny reto fa tsisy idirany reto olona reto dia nahazo liberté provisoire le olona zay zany le aninatsika fa tsika zany tena misy za mialatsiny fa zay moa any tsy divizako amin'olona zay ezahako ny fahaizako ny fitaovana ampelantanako mba ezahako ampiarina ho amin'ny tsara foana fa ny zava-misy amintsika le communication zany ny fahaizana eo ampelantanany sasany dia ataony amin'ny zavatra hafa le izy hoe dia tena nikomy mihitsy ny tao amin'ny RFI vato naraina akeriny tao communication nge zany. Vaovao sosialy hafakely kosa indray, lehilahy iray mponina eny Ambohibao no tratehaky ny olona teo ampamonona sy fikarakarana enanalika io maraina io. Raha ny filazan'ireto olona nahita azy ireo tena toerana moa, efa 3 taona ity lehilahy ity no nivarotra ena mandehandeha ka nahitan'olona no nivarotra izany ka natolotra izy ireo avy hatrany ny zandary Ambohibao ateroka. Hilda Sinjo. Ny an'ny mponina teny Ambohibao io maraina io naharety raharaha ity. Tonga maro teny amin'ny Braony zandary izy ireo hijery ilay voatonona ho mpivarotra enanalika. Raha ny fanazavan'ireo olona efa voafitaka, lazay no tsy nainkenakisoa na silamangandreo enanalika. Tsy nisy nanapona inona na inona ireo olona nilaza ho efa mpanjifa tamin'ity lehilahy ity. Tsy nisy anavahana azy raha teo ny ena. Tanao lazay mody anaovana ohatrinareo izy dia sasany teny mba anaovy 7500 arahy dia ohatran'ny fomba fanaovany azy. Ohatra hoe fefa zany 7500 zany zao. Efa aninana ny kibonay ary tsy zary ary no voafitaka le izy fa be da be mihitsy ny teny efa aninana. Ny paoziny zany mitovy fa ny tsirony tsy mitovy fa ohatran'ny hafahafa ohatr amin'ny malanilany efa hafa zay ny paoziny tsiron'le izy. Fa lisy aloha tsy mangidy. Ary zay efa ninana konko. Zay zany mividy efa taolataolana le izy tamin'izay. Ary izy tsy fantatra hoe silamanga fa raha silamanga ny konko le izy mba ngeza. Fa le izy nangotraka le izy dia mivoaka olitra dia nitsingevana le olitra. Dia narina izy zay aloha tsy nina fa mivolaniny anay zany maty asiny. Efa ela kely. Dia zay zany nietrehitra ihany n'olona nahenao lisy tao ambony hoe enan'iny zany andrahoanareo izany fa zay tsy nafantatra fa efa nitantara tamin'ny olona zay vao nalaza le izy hoe iny olona eny mivatra enanalika ny olona ka zay zany voatratra izy. Tsy nisy nanapony asa ratsiny ity lehilahy ity ny mponina sy ny tompona andraikitry ny fokontany. Izy raha teo nilaza fa tsy mivarotra ny enanalika ary ifandroany zao no namono ny alika toy izao ataony sakafo. Vendroan'io zao nahandro alika. Tena za sahirana dia niareny ny anataoko loka. Mbola tsy mivarotra an'ireny. Na ny eto anivon'ny fokontany aza tsy nahalala ny zavatra nataon'ity lehilahy ity. Nanana asa ny velomany teo amin'ny fokontany ihany izy teo aloha raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. Olona avy eto amin'ny fokontany izy io ary petraka eto Ambohibao izy ihany mpitarika sarety tanany ireny nataon'ny adala taloha dia tsy haiko intsony izay nialany dia lasa io mivadika amin'ny mivarotra alika io. Zay tsy nampozinay hoe manao an'izany izy io. Ireo olona efa voafitaka na tratra ity mpifanolo-bodirindrina amin'ny ity no niantso ny fokon'olona io maraina io. Izy ireo izay nentany ny zandary anao fitoriana satria tsy eloko eo anatrehan'ny lalàna ny fivarotana enanalika noho izany tsy misoratra ao anatin'ny lalàna malagasy na ny fandrarana izany. Ny kolotsaina sy ny asin'ny mahaolona kosa no heverin'ireo mponina ho voavetaveta tamin'izany. Vaovao sosialy hatrany no anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao. Hafakely firavaka isan'ny
izy misarika ny vehivavy ary tsy masaraka ny vehivavy tia lamaody sy tia mianjaika izany firavaka izany tatoato anefa tsy azo atao intsony ny manao izay firavaka volamena sy volafotsy eny an-dalambe izay. Antony iray mampandeha ny rony antsoina hoe plaqué or roy izany. Ilta Sinjo. Dika mitovy amin'ny firavaky Lady Diana, isan'ireo lafo indrindra eto amin'ity toeram-pivarotana ity. R1,000 ny vidiny, mamitaka ny maso, ireto firavaka ireto, mitovy tsy misy valaka amin'ny tena volamena, saingy rakotra volamena ihany izy ireto. Toy izany koa ny volafotsy, ny vato mandravaka azy, no isan'ny mahatonga ny firavaka ho kanto toy izao. Swarovski dia bijou anisan'ny marka tena hoe tsara indrindra sady tena hoe brillant ny cristal-ny Swarovski dia izay anisany mampiavaka ny Swarovski. Ny marka Swarovski izay isan'ny mitana ny laharana voalohany eran-tany amin'ny hatsaran'ny vato ampiasaina no mandravaka itony firavaka itony. Manaitra ny malagasy ihany koa ny firavaka toy izao araka ny fanazavana azo teto intelo farafahakeliny ny toeram-pivarotana no mahatonga entana avy any Europe. Misy arrivage tonga zao dia maharitra eo amin'ny 1 mois dia lany. Be da be zany le client vidy ato aminay satria tiany le izy amin'le vato mangirana, amin'le qualité an'le izy koa tsara, marka koa nefa le bijou. Mbola vitsy ny marka lehibe toy izao no tonga eto Madagasikara itsika izay fanatobahan'ny firenena sasany ny marka Osika. Mety ho anton'izany ny fahafahamvidin'ny ponina fa eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fiarovana ny tsena anatiny amin'ny baranahany sy ny tsy fahafantaran'ny mpanjifa. Fa tafakatra hatrany amin'ny 520 isanjato ny tapafatesa ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona tao anatin'ny taona 2014 sy 2020 noho ny aretina tazomoka mahery. Nanomboka ny taona 2020 no efa nisy ny ezaka natomboka ka nazahoan'i Madagasikara ny ramireo firenena enina ny loka African Leader Malaria Alliance na ny Almamo izany tatsy Addis Abeba. Fanazavana. Natao aspersion intradomiciliaire. Natao zay afana misabo amin'ny fagnafody tena izy zay voan'ny tazo dia napresina amin'izay ny CCCC zay zavatra zay dia nampidina ny tahan'ny mortalité azo amin'ny tazomoka sy ny tany morbidité azo amin'ny tazomoka. Matetika moa zay agny amin'ny fahasalamana dia milaza hoe ino antony amin'izay hôpitaly taloha ny tazomoka zany laharana faharoa. Zao izy tafidina laharana fahatelo fahavalo. Izay zany tena aminazy ke zay effort zay zany zay pays natratry ny couverture universelle plus de 80% na couverture moustiquaire na couverture amin'ny fagnafody sy ny USCCC dia mahazo an'ireo zavatra ireo. Raha Arinarivo Nirina Maria avy amin'ny SOS Village d'Enfants no nahazo ny loka voalohany tamin'ny fifaninanana Women for Change 2020 izay nokarakarain'ny Fondation Orange sy ny Women's Forum tany Frantsa tamin'ny taondasa. Ny tetikasa 6 Maison des Femmes izay tanterahana any amin'ny faritra atsimon'ny nosy no nazahoany izao loka izao. Notontosaina androany ny fanaova-tsony teo amin'ny Orange Solidarité sy ny SOS Village d'Enfants nanolorina ny lelavola amin'ny na 5,4 euro loka voalohany. Hoentina anohizana ny tetikasa fampandrosoana sy fanomezan-danja ireo vehivavy any amin'ny faritra atsimon'ireo moa ireo vola tamin'ny azo tamin'ny mahakasika izay. Fa anohizantsika izao fampahalalam-baovao izao kosa tontolo sosialy hatrany. Ny 50 isanjato ny ankizy malagasy latsaky ny 2 taona no miaina ao anatin'ny tsy fampitsakafo ary mahatratra ray. Faingo 7 tapitrisa no olona maty isan-taona eran'izao tontolo izao vokatry ny tsy fampian'ny rano fisotro madio. Ny 30 isanjato ny fahafatesan'ny ankizy ankehitriny dia vokatry izay tsy fampitsakafo izay. Tsy fampitsakafo izay hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina sy eny amin'ny mpianatry ny EPP rano marimarina kokoa. Ka eto Andrea Tsilavo. Na dia eto an-drenivohitry Madagasikara aza amin'ny EPP maro raha vao tsy misy sakafo hohanina any am-pianarana dia miakatra ny tahan'ny fandaozany ankizy ny sekoly. Ho an'ny kilasy voalohany amin'ny sekoly fanabeazana fototra amin'ny ankizy 50 manomboka ny taom-pianarana iray rehefa tsy misy ny sakafo hohanina amin'ny atoandro na kantine matetika hatrany amin'ny 20 ireo tsy tavaverina ariva isan'andro na ihany koa tsy mahatody hatramin'ny farany ny taom-pianarana. Tamin'ny taona 2020 izany hoe tao anatin'ny krizy politika mafy ny any amin'ny firenena nahatratra hatramin'ny 7 hetsy ny ankizy ny tsokan-daharana ny alohan'ny taona 5 na ny 7e. Mpianatra eto aloha ny ankamaroany dia sahirana daholo ny ray aman-dreny ao anaty fasairanana
ara-pivelomana daholo zany ny akamaroan'ny mpianatra eto ndray aman-dreny fa eo anatin'ilay tsy fisiana zany ny ankizy tena hitanao hoe matory rehefa tonga le oratoandro any hoe dia matory ny ankizy rehefa tena tsy ampy ny sakafo. Ny taona 7 sy 9 ihany ity sekoly ity no nanana kantine. Isan'ireo ahitana mivantana ny tsy fahampian-tsakafo eo amin'ny ankizy eto amin'ity sekoly ity, ireo ankizy sembana 13 ampianarana eto. Mbola miampy le fahavoazana koa zany le tsy fampiana ra-tsakafo satria rehefa miakatra ny amin'ny folofolo dia efa tsy zavatra vita intsony atao ampianarana fa hita hoe efa matory zareo vao mahita koa matory saina zany amin'le hoe tsy fampiana ra-tsakafo. Ankizy miisa 300 mianatra ao amin'ny PP Ambohidrono nahazo kantine scolaire avy amin'ny Lions Club Vohitsara Antananarivo androany. Dia raha malala fa ny tsy nampiana sakafo dia misy akon'ny ngeza be ao amin'ny fitombon'ny zaza ary tsy ny eo amin'ny fitombona ihany fa eo amin'ny fahasalamana ihany koa satria lasa lafa tsy ampy sakafo dia lasa marofo le zaza, mora marary, tsy salama ary mety efa ihany koa any amin'ny fitombona zany. Hetsika izay tafiditra amin'ny fankalazana ny 70 taona ny joroan'ity fikambanana ity. Fanalana ity tenda ihany nefa ny hetsika tahaka izao raha toa ka tsy mitohy. Fa nirindreo mpitantana ny tony EPP itony ny iverenany ny kantinina indray. Ivadika eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray isika tonga nangatatsotrano teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny ekipan'ny Knapsa Sport androany nandray izy ireo teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izay moa Ramatoa Voangy Rajaonaromampianina izay vadin'ny filoha hery Rajaonaromampianina amin'ny mahareniny malagasy azy. Mialoha io dia noraisin'ny Prime Ministre Jean-Omer Bereziky ireto délégationna Knapsa Sport ireto fanadidina. Mialohan'ny andehanan'ny ekipan'ny Knapsa Sport football ifandona amin'ny ekipan'ny Mikulmana any Mozambika ny zoma fa 7 volana febroary ho avy izao dia tonga nangatatra-drano otetsy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny délégationni Knapsa Sport football. Nandray azy ireo Ramatoa Voangy Rajaonaromampianina miaraka tamin'ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky amin'ny filoham-pirenena Rajaonaromampianina amin'ny maray aman-dreny mpiainy malagasy rehetra azy. Nanolotra vatsindalana ho an'ireto ekipa tompon-dakany Madagasikara ireto ny tenany. Dia fato tena misy odrano anareo mba hitondra avo ny amboady Madagasikara amin'ny tany izay alehanareo dia misy fanomezana kely ho anareo lalao rehetra izay andeha any Afrika dia fankahirezana ihany koa zany aty aminay. Nitarika ny délégation ny tale général ny Knapsa akoatra ny fisaorana sy ny fakasitrahana amin'ny tsodrano sy ny fanampiana avy amin'ny ray aman-dreny dia nanolotra mari-pahatsiarovana ahafantarana manokana ny Knapsa Sport football ny tale général ny tahiry-pirenena. Nanotrina azy iteny Iavoloha ihany koa ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra Amady sy ny secrétaire général. Ny aloha izay rehetra izay dia teto amin'ny lapam-panjakana Mazoarivo ihany koa ny délégation ny Knapsa ny rarso ireo tanora mpilalao ny Prime Ministre Jean-Omer Bereziky. Tsofina rano ary angatahana amin'Andriamanitra sy ny fitahian'ny razana mba hitondra fandresena avy any ho reharehantsika malagasy iray manontolo. Ny sotra manokana ny tale général ny Knapsa ny Prime Ministre amin'ny fitaizana ireo tanora nambarana fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana sy ny fanatanjahantena ireo tanora ireo ary dia nanolotra vatsindalana avy amin'ny tena manokana ihany koa ny lehibean'ny gouvernemanta. Vavao avy any ivelany no anohizantsika ny fampahalalam-baovao sady amaranantsika izany. Mini Cooper iray mavita mizaka mpandeha 720 ao anatiny. Anisan'ny voarakitra ao anatin'ny bokin'ny Guinness amin'ny zava-bita miavaka ity tranga ity izay nataon'ny tanora tany Londres ka nazahoan'ny diplôme Guinness. Fanadidina. Fiara Mini Cooper iray no indray nidiran'ireto tanora miisa 720 ireto ary dia izao tafiditra izao avokoa izy ireo. Fiara Britanika izay manana endrika kely natokana ho an'ny vehivavy raha ny tanjon'ireo mpanamboatra azy. Samy manana ny toerana sy ny vatany avokoa ireto vehivavy ireto ao anatin'ity fiara ity. Ao ireo mametraka izany eny ambony tableau de bord,
ao no miforotra ary mifampaimpofo manao taingy telo mihitsy tsy lazany itsony ny tsy fahampiany rivotra iainana tsy ny fijanonany ela ao anatin'ny fiara no tanjony lalao tamin'ny ity fa ny isan'ny olona afaka miditra ao amin'ilay Mini Cooper. Nandany fotoana mihitsy izany isaka ny faran'ny herinandro. Manamafy izany amin'ny fanaovana fiofanana manokana izy ireo sy nanomana vatany ho lasa malefaka afaka iforotra tsara. Ny taona 2024 720 isan'ireo vehivavy tafiditra tao anatin'ity fiara ity, izany hoe nitombo iray tao anatin'ny herintaona. Ny lanja sy ny haben'izy ireo anefa mitombo araka izany ihany koa. Fanamby efa napetraka ho an'ny vondrona ny hitazomana lalana voalohany ka izao norombain'izy ireo izao indray. Tranga izay efa fanao ny tanora sy ny fiara-pitady-bahoaka aty amintsika ny toy izao, indrindra rehefa amin'ny ora fidiran'ny mpiasan'ny maraina ary rehefa mody amin'ny hariva. Lalao ny fampisehoana toy izao ka tsy azo ampiarana no sady voararany lalàna ihany koa sady mampidi-doza ho an'ny mpitondra na ho an'ny mpandeha. Dia iny zava-bita miavaka avy any Londres koa no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao androany ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy. Nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. ASEP Madagasikara findramam-bola tsara lanja fiahina ny ankohona. ASEP Madagasikara fampindramam-bola ho an'ny mpiara-madinika sy salatsalany dia manolotra anao ny vaovao.